ary ampantanjahina amin'ny rehetra araka ny herin'ny voninahiny ho amin'ny faharetana rehetra sy ny fandeferana amin'ny hafaliana. Kolosiana 1:1-10. Ny fandeferana amin'ny hafaliana manana hafatra lehibe omenantsika indray ny tompo amin'ity andro anio ity. Ny fanaovana teny tsy ampiheverana dia sady mandratra ny hafa no manimba antsika ihany koa mihoatra no ny hafa, satria mahatonga antsika anenina rehefa ao aoriana, rehefa misaintsaina izay nolazaintsika isika. Fandeferana amin'ny hafaliana izay no tena hafatra tiany n'Andriamanitra omenantsika amin'ity andro anio ity. Na aiza zany misy anao dia mety ho tafitohina ianao, mety azo tsiny, kanefa raha ataonao antondrara ny manangona ny reo fanakianana mombanao, ny diatsianana fotoana ho amin'ny zavatra hafa intsony ianao. Tsy tokony hoventsika naoviana ny fifisatena, ilaina ny mifehtena manoloana n'izany toe-javatra izany, ary aoka ho eo anoloantsika mandrakariva ilay modely tonga lafatra dia tsy iza fa Jesosy Kristy. Ary Jesosy dia tsy nanao teny izay tsy ampiheverana, ary voalazan'ny ten'Andriamanitra aza fa rehefa nitory teny sy nampianatra izy dia talanjona ny olona, satria tsy nisy ny teny tahaka azy hoy ny voalazan'ireo vahoaka. Aza diny fa fahotana ny manao teny tsy vohevitra, feno fahasorenana, eny mitahiry fahatezerana ao am-po mihitsy aza, na dia tsy manonona teny aza ny vavantsika, fa ao anatsika ao dia mitahiry fahatezerana lolo-po, hoy ny teny mahazatra antsika. Fahotana izany rehetra izany, ka tokony handeha ampamendrehantsika haneo an Kristy araka ny tokony izy, anaraka ilay modely dia tsy iza fa Jesosy Kristy. Rehefa niasa teto amin'ny latabatra fandrafetana Jesosy, niaraka tamin'ny Josefa Rainy, dia matetika no nisy olona nanodidina azy nanao izay nampahatezitra azy, dia ina fihetsika nataon'i Jesosy? Nanomboka ny hira fiderana Jesosy Kristy. Ary ireo olona izay nanodidina azy dia ohatrany tsy nahatsapa akory fa lasa voasarika ny hira niaraka taminy ihany koa, izay voasarika ny hery fanahy masina izy ireo tamin'izany fotoana izany. Ary izany ihany koa no irian'Andriamanitra ho antsika. Irian'Andriamanitra mihitsy isika raha maharitra amin'ny fahoriana sy ny fijaliana, ary ho afa-po amin'ny fitsarana ao amin'ny sandrom-pitiavan'Andriamanitra mandrakizay noho ny finoantsika fa miasa ao antsika amin'ny fotoana rehetra Andriamanitra. Tombontsoa lehibe ao antsika mantsy ny mifaly ao amin'ny Jesosy Kristy. Ny ten'Andriamanitra dia milaza manao hoe mifaly mandrakariva ao amin'ny tompo. Koa andeha isika idera an'Andriamanitra bebe kokoa amin'ity tontolo andro ity, hiaina zany fifaliana izany, ka aneo amin'izany no anehoantsika fa ny fiainantsika dia miara-miafina amin'ny Jesosy Kristy ao amin'Andriamanitra, ary ao aminy no ahitantsika fisakezana feno fitahiana indrindra noho ny fahasoavany sy fifandraisana velona amin'ny lanitra. Andeha hoentsika mbavaka mba ho tanteraka amin'ny fiainantsika zany afatra izany. Hivavaka isika. Raina sy ny an-danitro misaotra noho ny teny izay nomenao anay, meo toetra maneho fandeferana ao amin'ny fifaliana izay, ka ninona toe-javatra miseho dia anana fifaliana miaraka aminao mandrakariva, ka haneo anao le modely eo amin'ny fiainanay, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.